Mbola valy miarahaba asika rehetra izay manaraka ny page izay manaraka ny voakalo eto indray ny tenako fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Saorana an'i Jesosy Kristy izay mbola nanomesika ny tombonandro, nanomesika ny fitiavana, nanomesika ny fankasitrahana indray amin'izao maraina vaovao izao. Alohan'izy resika rahasika ny hafatreto dia andeha aloha sika hivavaka ho ny tenin'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy Kristy no hitondrako ny vavaka eto. Raha imasonao mbola misaotra anao indray izay raha mbola ny tantananao ka hatratrin'izao fotoana izao. Misaotra anao fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao no mbola mahatafazorana eto. Misaotra anao koa mitombonandro izay omenao anay tsirairay avy amin'ny fitiavana, amin'ny fankasitrahana, amin'ny famindrapo. Misaotra anao koa amin'ny adidy aman-draikitra izay ampitondranao ahy eto fa zaho izay mitondra ny hafatra dia fitaovana fotsiny. Fa ianao no tompon'ny teny, ianao no tompon'ny hafatra ary amasino ny lelako ho soro toy ny lelany efa mahay, ampiteneno araka ny fahamarinanao ary feno ny fanahamaso ny fahendrenao, fanahamaso ny fitiavana, ny faharim-po, ny fiadana-saina, ny fanahamaso ny fampahafantarana avy aminao. Izany no hivoaka ty ambavako tena ny fahamarinanao, no hivoaka ty amiko vaoka sy ny ao anatin'ny sitrapoko no tanterahako. Ary sokafo ny fomampanany tsirairay izay handreny ty voakalo ity koa, dia tena hoe ny hery ny fanahamasinao indray no hanokatra ny masom-panany tsirairay handraisan'ny hafatreto. Dia amin'ny anaranao masina indrindra no ametrahako an'izany vavaka izany makasitraka tompo, voninahitra ho anao rery ihany. Halleluia. Amen. Amen. Dia araka ny lohateniny ity volana ity moa dia momba ny fanompoana no hitosotomasika lohateny. Dia agnatin'izay fanompoana izay dia hitasika hoe manompo sika, manompo miteran'Andriamanitra, mankalaza azy, manome voninahitra azy, manao asa soa, manao ampahafolo-karena, manao fitoriana ny filazany tsara. Zany dia asa fanompoana daholo. Nefa kosa misy ny lalàna, misy ny didy, misy ny fitsipika izay tsy maintsy arahantsika atao amin'ny asa fanompoana, fa raha tsy manatanteraka an'izany sika dia varahana mikorisana avokoa ny asa fanompoana izay ataosika. Ka izay indrindra no mila tandremasika amin'ny asa fanompoana izay ataosika. Ndeha ary sika izery tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jakoba toko 2:9 ka hatramin'ny 1:12. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kanefa raha mankatoa ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao ny tsara ianareo. Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka ho elohin'ny lalàna ho mpanota, fa na iza no mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia mbola meloka amin'izay rehetra. Fa ilay manao hoe aza mijangajanga no manao hoe kosa aza mamon'olona. Raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamon'olona ihany dia mpamadika ny lalàna ianao. Amen. Dia izay teny izay ary ny tomasika lesona sy hitoriasika ny teny eto. Hitasika fa rehefa hoe sika no manompo mizoro ato amin'ny tompo dia mila voalohany indrindra aloha sika mila makaty azy, mila hoe mitia ny tompo sika amin'ny fosika rehetra, mitia azy amin'ny fanahysika rehetra, mitady azy amin'ny fosika rehetra,
satria sisy zavatra ho lavirazy rehetra ataosika raha asika sy mity azy. Ahoana moa ny andraisany asika raha ny fosika sy omesika ny tompo? Ahoana ny amaleny valim-bavaka ao asika raha sy mity azy isika? Dia izay indrindra no teny ampitainy amintsika eto. Tiava, izy no tesika voalohany, tesika vao miteny namasika sy ny fahavalosika sy ny manodidina asika. Ary izay teny izay mihisy no hafatra ampitaina amintsika eto. Satria araka ny voalaza ny teny soratra masina dia misy telo ny lalàna izay tsy maintsy arahantsika. Dia hitantsika fa ilay fitiavana, ny finoana sy ny faharetana. Fa ilay fitiavana no lehibe indrindra amin'izay voalaza ny teny izay. Ka izay mihisy no faritana eto. Hoe raha makatoa ny didy ambony indrindra ianareo hoe tiavy ny namanareo tahaka ny tenanareo. Izay mihisy no didy voalohany lehibe ato amin'ny tompo dia ilay fitiavana. Ka raha asika no saity azy amin'ny fanompoana asika, asika hanompo hanao asa soa, hitoro filazany tsara, hidera azy, hankalaza azy, nefa ny fosika sy amin'ny tompo, ahoana moa ny andraisany asika? Ahoana ny ankatoavany asika? Ahoana ny azahoantsika valim-bavaka? Ohatran'ny manambady ihany io. Sika handeha hanambady, nefa ny vadisika sy miray fo amintsika. Tsy azosika ny fony, tsy azosika ny fanahiny. Ahoana moa ny iteransika amin'igny olo igny? Ahoana ny itoerasika amin'ny tokantranony? Dia ohatran'izay koa ny ato amin'Andriamanitra. Rehefa hoe hijoro amin'ny asa fanompoana ianao dia aoka aloha voalohany indrindra tena ho ity azy, ho torotoro fo amin'ny fitadiavana azy. Fa rehefa ity azy isika dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Tsy zavatra hisakasakana sony ny zavatra rehetra raha tena hoe mandray ampitiavana amin'ny tompo sika. Sy zavatra rehetra ataosika dia ampitiavana, manao asa soa ampitiavana, na dia kely aza ny foanao ka ampitiavana na nehoanao an'igny dia misy vokany amin'ny faramandimbinao igny, misy valisoa. Satria ny fanompoana dia hitanao valisoa. Ny fanompoanao amin'ny tompo dia tadidio fa tsy ho verimaina mihitsy ianao amin'izay asa fanompoana izay. Rehefa hoe ianao no manompo azy, mitady azy amin'ny fonao rehetra, manaja azy, makatoa azy, makatoa ny lalàny sy ny didiny sy ny fisipikany, dia hitantsika fa mihatra amin'ny taranaka faramadimitsika izay fahasoava omeny tompo izay. Ary hitahiny asika. Satria ny teny dia manao hoe havahako ny manompo azy sy ny tsy manompo ahy. Havahany, ka izay fatra mpitady azy dia hita azy, ary izay tia azy dia ho tiany. Ka izay mihisy ny mila hoe anatanterahasika ny fitiavasika azy, ary ankatoavy ny didiny. Aoka hihainy feony, aoka hihaino izay voalaza ato anatin'ny teny soratra masina, ny teny fikasana fa ireo no didiny sy ny lalàny sy ny fisipikiny dia izay voalaza ato anatin'ny teny soratra masina. Mila mankatoa azy isika, mila mihaino azy, mila mandeha araka ny sitrapony sy ny fahamarinana, satria fantasika fa tery dia tery ny lala ato amin'ny tompo. Fa raha mandeha araka ny taridalany fanahy masina isika dia andeha ho azy ny zavatra ataosika rehetra, andeha ho azy ny asa fanompoasika. Rehefa ny fanahy masina no mitarika asika amin'izay rehetra ataosika dia mandeha ho azy ny asa fanompoana izay ataosika. Ary izay no hitasika valim-bavaka, satria sika dia mbola nofo aman-draha, mbola tsy mahatanteraka ny sy mahavoatoitra ny fakapanahy sy ny asan'ny devoly. Dia izay indrindra no mila hoe angatasika ny herin'ny fanahy masina no hitaridala asika rehefa sika no tena mijoro amin'ny asa fanompoana. Ka rehefa mijoro amin'izany asa fanompoana izany sika dia aoka tena hoe tsy hanamafy hatoka, aoka tena hoe andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, aoka tena hoe hijoro, aoka tena hatahotra azy, aoka tena ho tia azy, aoka tena hankatoa azy, aoka tena hihaino azy. Ary indrindra fa ny famelan-keloka ny namasika, raha isika no sy tia ny namasika, sy tia ny fahavalosika dia tadidio fa verimaina ny fanompoasika an'Andriamanitra. Na dia manao ny fanompoana rehetra azy isika, mifady hianina azy isika, manome ny aresika ho ny mahatra, dia sisy dikany ao amin'Andriamanitra izany raha sy manana mpitiavana isika amin'ny namasika, amin'ny fahavalosika, amin'ny manodidina asika. Dia tadidio fa ho verimaina izay, satria ny ato amin'ny tompo dia tsy mba misy fanavakavam-bolokoditra, tsy mba misy fizahatavan'olona, tsy mba misy fijerem-poko na firenena, fa ny ato amin'ny tompo dia ray. Rehefa tia azy ianao dia tiany. Ka izay mihisy no ferany eto amin'ny teny izay voalaza ny soratra masina eto hoe tiava ny namanao izy tahaka ny tenanao.
Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia manota ka ho eloina amin'ny lalàna fampanota. Izay hitasika zany. Aoka rehefa manompo an'Andriamanitra, aoka sy hanavakava bolokoditra, aoka sy hizerizery tavan'olona, aoka sy hisarasara olona, aoka sy hitsiditsiditra amin'ny fiainan'olona. Fa rehefa hoe asa fanompoana no ataonao dia aoka hijoro amin'ny asa fanompoana ny tongotra sika. Aoka sy hivilivily akaviana akavana. Aoka handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka sy herikerika esony ianao na hijerizeriana ny masonao, ny fomba fijerisika io, ny toem-posika io, amboaro ato amin'ny tompo. Fa ireny no mety hatafalasaka sika, satria ilay toem-posika mihitsy araka ny teny hoe sy ny sakafo hoanisika ny mampaloto asika. Fa ny teny eloaka ny vavasika. Io fomba fijerisika io mbola mana fizerena rasy olo. Io teny avoaka ny vavasika io mbola mana eritreritra maloto isarasarana olo. Ialao zay. Fa izay mihitsy no anatra tena pitaina amintsika eto. Dia ilay fisarasarasika olo, ilay fanavakavasika olo. Raha misy sarasara toetra ny olo, sarasara tarehy, sarasara akazy dia iny no ambonimbony laza fa regny malotoloto mahatra regny asipisipy. Aoka sy handeha amin'izany fa regny dia zanak'Andriamanitra. Ary isika dia zanak'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Ary sisy teny ho very isika na dia ny ray aza. Tadidio fa malahelo ny tompo amintsika izay mbola manamafy hatoka, manamafy sofy, mana sofina nefa tsy mandre, mana maso nefa tsy mahita, mana tongotra nefa tsy mandeha, mana tanana nefa tsy mandray. Tadidio fa malahelo ny tompo amin'izay fanamafisa sika hatoka izay. Ka tadidio fa amin'izao andro farany izao dia efa andro farany, andro efa tokony hovà zao, andro efa tokony hialan'ny toetra rasy rehetra. Sika dia mpanota avokoa sika rehetra eto ambony tany, sisy olona marina na dia ndray. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mbola mampahery asika. Fa Jesosy Kristy dia mandray asika amin'izay fahotana nataosika rehetra izay. Eny fa na dia efa namono olona aza isika, na dia efa nanao ny rasy rehetra teo anatin'Andriamanitra ka mbola miverina aminy isika, mamela heloka ny fahavalosika, mamela heloka ny rehetra, mitia ny namasika, miala amin'ny toetra rasy rehetra. Dia tadidio fa mandray asika Jesosy Kristy. Tia asika izy, manaja asika izy, ary sy manavakava bolokoditra asika izy. Ka izany indrindra no teny ampitaina amintsika eto. Ary araka ny voalaza ny teny soratra masina eto, raha mizaha tavan'olona kosa ianareo dia mpanota ka homeloina amin'ny lalàna hokanota. Fa na iza no mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha, tadidio zany. Na hitandrina ny rehetrarehetra sika, hitandrina hoe hitandrina amin'ny asa fanompoana, hitory aho, hanao asa soa, hanao fifadiakanina, na dia efa mahita fahitana aza isika, na dia efa mana fampahafantarana aza isika, na dia efa mahalala ny rehetrarehetra aza isika, na dia efa mitory ny filazan'ny tsara dia tena hoe ny fahamarinana no mivoaka ambavasika, ka mbola diso amin'ny ray loha amin'ny lalàna sy ny fitsipika sy ny didiny ato amin'ny tompo isika, dia tadidio fa mpanota isika. Mpanota avokoa isika rehetra ary tsy hamela heloka asika ny tompo. Ka izay indrindra no mila hitandremasika ny didiny sy ny lalàny sy ny fitsipikany, satria io no tena zavatra tandremasika voalohany izay vao miditra amin'ny asa fanompoana isika. Ka izany indrindra no mahatonga asika hoe manompo mivavaka asika isan-kalahady, mandeha mitady an'Andriamanitra, mandeha dia tena homba mandeha mivavaka nefa sika sy mahatandrina ny didiny sy ny lalàny. Dia avy amin'izay sika sy mahazo valim-bavaka dia manome siny ny tompo, sy ny tompo no mesinika siny amin'izay fotoana izay fa tongava saina ianao. Fa raha mpanompon'Andriamanitra ny tsy mahazo valim-bavaka dia tongava saina fa misy zavatra mbola sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ataonao amin'ny asa fanompoana. Mety mandika ny didiny ianao, mety mandika ny lalàny ianao, mety mandika ny fitsipikiny ianao, raha ohatra ka efa tanteraka anao avokoa ny asa fanompoana izay nanirahany tompo anao nefa mbola sy mahazo valim-bavaka ihany ianao amin'izany asa fanompoana izany. Dia tadidio ry havana fa io didiny sy fitsipikany sy lalàny io dia mila tandremasika koa amin'ny asa fanompoana. Fa tsy hoe manompo sika dia andeha hitondra baiboly, hitondra firanana, am-piangonana dia midera mankalaza an'Andriamanitra, manao ny asa rehetra, manao ny asan'ny fiangonana, manatanteraka ny fitoriana ny filazan'ny tsara, midera azy amin'ny hira fiderana amin'ny vavaka, amin'ny tongom-bavaka, dia izay ilay fanompoana. Fa mbola maro ny zavatra tsy maintsy tandremasika ato amin'ny tompo.
maro ny zavatra tandremasika izay no mahatery dia tery ny lalana ato amin'ny tompo ary ny tompo dia magnome soa isika izy soa isika hiaraka aminy soa isika hiaraka amin'izao tontolo izao satria Andriamanitra dia tsy mila isika hanompotompo roa hoe hampirafy azy hoe sady andeha isika hivavaka anam-piangona hidera azy hakalaza azy hanome voninahitra azy hanompo azy hitory ny filazany tsara nefa isika mbola manao ny fiainan'izao tontolo izao tsy sitraka n'Andriamanitra amintsika izay efa mijoro amin'ny asa fanompoana izany fa aoka tena hiova tena ho fitaratra n'izao tontolo izao mihitsy isika izay efa mijoro amin'ny asa fanompoana hamasiny ny tenanao fa tempolon'Andriamanitra io vatasika io dia aoka sy ampiasaina amin'ny asan'izao tontolo izao itsony rehefa tena hoe mitondra ny anaran'Andriamanitra isika satria ny anaran'ny Andriamanitra dia ny anaran'ilay avo indrindra omeo azy izy omeo hasiny izy omeo voninahitra izy fanaran'ilay avo indrindra ilay fairinao mpanompon'Andriamanitra ka agnatin'izay fanompoana izay hamasiny ny tenanao voalohany indrindra hamasiny ny fomba fiteninao hamasiny ny fitafianao hamasiny ny fomba famindra ny fomba fijery rehetra tena hoe aoka tena andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa izany indrindra no hatanterahsika ny asan'Andriamanitra rehefa tena hoe mijoro amin'ny asa fanompoana isika sy mivily akaviana akavanana mahatandry ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipikany dia mbola mitoy eto ny fitorianasika araka ny teny izay voalaza ny soratra masina fa na iza ozy izy no mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izay rehetra fa ilay manao hoe aza mijangajanga no manao hoe aza mamon'olona hitasika fa zany fijangajangana zany dia zavatra sy sitraka n'Andriamanitra amin'ity resaka fanompoana ity ka izay indrindra no mety hanamelohany isika safady mety tsy aza hoasika ilay valim-bavaka satria isika manompo nefa isika mbola mijangajanga isika efa natao batisa isika efa nandray azy ho tompo sy mpamonjy isika nefa isika mbola miverina amin'ny fijangajangana aiza ny ahitana ny mpanompon'Andriamanitra mampiaraka eny amin'ny arabe aiza ny ahitana ny mpanompon'Andriamanitra mandeha miditra bara misotro toaka aiza ny ahitana ny mpanompon'Andriamanitra mandeha mijery spectacle mijery disco mamonjy disco izany rehetra zany dia fandrafiana an'Andriamanitra avokoa aoka hiala mitoetra rasisika sika mba tsy hampirafy ny tompo amin'ny resaka fijangajangana indrindra fa ny famonoana olo moa dia marobe ny famonoana olo sy hoe ianao manomboka mesa fotsiny ny famonoana olo fa mamono olo ianao manomboka mesa mamono olo ianao manome sidra olo mamono olo ianao amin'ny mamaha toetra rasy olo manome olo ianao le miteny rasy olo magnarasy olo mampiady olona zany dia resaka famonoana olo daholo zany ato amin'ny tompo ary izany indrindra no mila tena hoe ialasika ny toetra rasy rehetra rehefa tena hanompo an'Andriamanitra dia aoka tena hibebaka hiala ny toetra rasy hiverina amin'Andriamanitra ianao ny Andriamanitra izay toposika Andriamanitra izay ivavahasika dia Andriamanitra ny fahamarinana Andriamanitra tiany rariny Andriamanitra sy mandeha amin'ny rasy fa ny lala ny fahamarinana no itsarany ary ny fahamarinana no sitraka ka izany indrindra no mila hoe andehanasika amin'ny fahamarinana ialao ny fisarasarana olo ialao ny fampiadiana olo ialao ny fialonana ialao ny herisetra ialao ny fisolokiana ialao ny hialatra zany resaka sy sitraka n'Andriamanitra fandrafian'Andriamanitra avokoa izany rehetra zany ialao reny kisolosoloka reny fitadiava vola te hanambola mihoatra ialao daholo reny aoka andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitadiavanao vola aoka andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny filà sika dia mananjo hitady amin'ny maharanofosika fa nefa kosa ataova araka ny sitrapon'Andriamanitra ny filam-bola izay ataonao fa sy andeha angalatra taolapaty ianao andeha hivarotra rongony ianao andeha hivarotra fananan'olona ianao hisoloka ianao no azahoanao harena aty ambony tany ary aza mihary harena aty ambony tany fa varana mikoritsana daholo regny harena aty ambony tany izay hiariasika regny tadiavisika regny mampitototosika regny fa aoka hiary hare ato amin'ny tompo fa ny ato no maharitra mandrakizay fa ny agny amin'izao tontolo izao io hareny aranofosika io dia misy trano kalalao io ary harefesina ary sy ho tonga asika amin'ny fiainana mandrakizay io fa izany ny aty ambony tany fa aoka amboatra ny tranonao ato amin'ny tompo aoka hitandry ny didiny hitandry ny lalàny hitandry ny fitsipikany
hitandry ny teny izay voalaza ny teny fikasana rehetra, andeha araka ny sitrapony, fa izany indrindra no takiny amintsika, ary mbola mitohy eto ny teny izay toriana amintsika. Aza mizangazanga, aza mamono olona. Fa raha tahiny amin'ny fiany ianao kanefa mamono olona ihany dia mpamadika ny lalàna. Aoka zany sika tena hoe tsy andeha amin'izany asa ratsy zany, fantasika ny asa fandrafiana ny tompo rehetra, ny von'olona, ny heloka, ny fiasaram-belasihy, ny lainga, ny fitaka ny lolo-po, ny fisolokiana, ny hialatra, ny hala zaza, ny hala maso. Hitasika amin'izao fotoana izao fa ataony devoly fitaova mihisy ny olo andeha angalatra, andeha hamono olo, raim-pianakaviana amin'ny zanany. I zavatra regny dia efa voalaza ny teny soratra masina avokoa fa hifandrafy ny ankohonana anankiray. Ka rehefa sy manana ny Jehovah Andriamanitra ao ianao dia tadidio fa ny devoly no ampiasanao amin'ny ankohonanao. Ka izay no mila iverenantsika amin'Andriamanitra izay zavatra izay, satria efa voalaza ny teny soratra masina fa ny mpivinato sy ny mpirafoza hifamadika, ny zanaka sy ray aman-dreny hifamadika hifamono, ny mpirahalahy hifanolotra amin'ny fahafatesana, ny mpirahavavy. Izany dia efa voalaza ny teny soratra masina fa inona ny tokony ataosika? Miverena amin'Andriamanitra, mangatah taridalana amin'ny fanahy masina mba tsy ho azony izany loza sy fakapanahy izany. Aoka izoro amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra ho ny ankohonanao, ny fianakavianao. Fa rehefa manana ny Jehovah ho Andriamanitra isika, ho tompo sy mpamonjy isika, tsisy zavatra hampahory isika. Na misy ny olana dia misy foana ny vahaolana ato amin'ny tompo. Neto mandalo ady sarotra ianao, mandalo fisedrana ianao, mandalo fitsapana ianao, fa izany no asan'ny tompo. Satria izay rehetra manara-dia azy dia tadidio fa tsy maintsy mandalo sedra, tsy maintsy mandalo fitsapana, satria izy ny hanjaka ny hazo fijaliana nagnavorany an'izao tontolo izao. Dia rehefa ato amin'ny Kristy koa isika dia tsy maintsy mizaka ny hazo fijaliana. Ary izay rehetra mijoro ato amin'ny asa fanompoana sy mandalo sedra, sy mandalo fitsapana, sy mandalo ady sarotra, sy mandalo olana, dia mahatsiarova tegna fa mbola tsy ato amin'ny tompo ianao. Fa ny mijoro ato amin'ny tompo dia tsy maintsy mandalo sedra, mandalo olana. Nefa kosa misy ny olana dia misy ny vahaolana. Andriamanitra dia tiasika, na misedra sika ary izy, na manao olana eo amin'ny fiainasika ary izy, dia tadidio fa fitiavany asika zay, mba hahatonga sainasika tahaka nanaovan'ny taranak'Israely regny. Jereo na nagnavorany ny taranak'Israely, nagnirahany ny mpaminany rehetra, firy ny mpaminany na iraka ny rahany hananatra ny taranak'Israely, satria nanamafiatoko ny zanak'Israely. Dia kapohany, dia nirahany olo, hitory ny filazany tsara, hilaza ny fahitana rehetra, nefa mbola nanamafiatoko. Ohatran'izany koa sika amin'izao fotoana izao, firy moa ny mpitory ny filazany tsara ny tenin'Andriamanitra, nefa akaratsisika, tsy inoasika sy akatoavisika. Nefa tadidio fa zao andro zao dia fiatombohan'ny fahoriana ny zanak'olombelona. Fiatombohan'ny fahoriana ny zanak'olombelona, efa mihatra amin'ny firenena avokoa ny fahoriana sy ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka raha tsy miverina amin'Andriamanitra isika dia tadidio fa ho ringana avokoa ny zanak'olombelona, ary tsy hisy na dia ny rano sotroa, na dia ny sakafo hohanina, na dia ny sakafo amidy, na ny zavatra amidy, sa hisy ny hisy amin'ny andro farany. Fa raha miverina amin'Andriamanitra avokoa isika rehetra ka mifona mibebaka amin'ny fahadisoantsika, Andriamanitra dia tiany rariny, Andriamanitra dia mpamela heloko, Andriamanitra dia be fitiavana. Rehefa mahalala mifona isika amin'ny fahadisoantsika dia mandray asika izy, mandray asika izy. Ka izay indrindra no teny ampitaina amintsika hoe aoka isika tena izoro amin'ny fahamarinana. Dia mbola hitasika ato amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo sy andiny fahavalo ambin'ny folo izany teny izany hoe aza mamaly rasy na manao alolo-po amin'izay iray firenena aminao, fa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izaho no Jehovah. Hitasika aoka isika tsy hamaly rasy ny rasy, eny fa na dia hoe olo efa namono ny zanakinao aza iny olo iny, olo namono ny vadinao, olo namono ny fianakavianao, dia tsy azo sika atao ny hamaly an'izay rasy zay amin'iny olo iny, fa petraho amin'ny tompo fa ny tompo no hamaly azy.
aza mamaly rasiny ny ray firenena amintsika fa tiaviny namanao tahaka ny tenanao izano Jehova. Hitasika fa tena hoe hamafisin'Andriamanitra mihitsy ty fitiavana ty satria ny fitiavana no lehibe indrindra. Aoka zany sika tena hoe ahay hiaramonina amin'olo, ahay hifandray amin'olo satria zany tena takian'Andriamanitra amintsika dia isika ilay tena hana fihavanana amin'ny tsirairay. Eny fa na dia hoe meloko anao aza ny manodidina anao, satria anao dia aoka hanetry tena ianao, aoka ianao no hanetry tena rehefa omeny tompo fahendrena fahalalana dia isika izay mpanompon'Andriamanitra mihitsy no midoroa manetry tena. Eny fa na dia sy mpanompon'Andriamanitra aza ianao maheno an'izao hafatra zao androany dia izay no takiany tompo amintsika manetry tena foana. Aza mamaly rasin-drasy tiavo izy, raha noana ny fahavalonao dia omeo rano izy, omeo sakafo izy hohaniny, raha mangetahety izy dia omeo rano sotroany, fa ny valim-potianareo any an-danitra hozy izy dia lehibe. Izany no teny tompo. Ka izay mihitsy ny mila tanterahsika, izay mihitsy ny mila katoavsika. Dia mbola hitasika ato amin'ny Eksôdosy 20:13-10 ka hatramin'ny 4:11 ihany zany teny zany. Aza mamono olona, aza mijangajanga. Aza mamono olona, aza mijangajanga. Izany mihitsy no takian'Andriamanitra amintsika io toetra rasy fizangazangana sy famonoan'olo io, sy sitraka n'Andriamanitra io fararany ato amin'ny didiny io. Ka aoka tena hiala an'izany isika, aoka tena andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isika, aoka andeha amin'ny taridalan'Andriamanitra, mivoaka ny tranonao ianao misaora azy, mangatafy fitahiana aminy, tonga ao amin'ny tranonao anao fa miasa tagnatamboho anao na nivarotra, misaora ny tompo manome voninahitra azy. Izay no takian'Andriamanitra amintsika dia isika mba halala misaotra amin'ny zavatra rehetra izay mandalo ambany masosika, ary isika ahay mitady azy, ahay makaty azy, ahay manaza azy, ahay mihaino azy. Izay ny zavatra lehibe takiny amintsika. Dia aoka andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, andeha amin'ny fahisena hiala amin'ny toetra ratsy rehetra raha tahita an'izany fanjakan'Andriamanitra izany sika. Dia aoka tena hoe andeha amin'ny fahisena esory ny toetra ratsinao rehetra, amboaro amin'ny tompo ny toe-ponao, angataho amin'ny tompo fa hainy tompo ny agnova ny toe-ponao. Satria araka ny teny izay nomeny dia hoe raha te hiaraka amiko ianareo ka hipetraka ao am-ponareo ny teny, angataho izay tianareo angataho fa ho azonareo izany, nefa kosa ka saho alohan'ny fanjakana sy ny fahamarinana dia ho azonareo izany. Haleloia. Izay ary no hafatra foy ampitaina amintsika eto. Mino afa nandray lesona ianao, mino afa nandray hafatra ianao na dia kely aza izay dia andeha ary sika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe ny tompo no hametraka ny teny ao am-posika tsirairay avy. Amen. Raha imasonao mbola misaotra anao izay tamin'ny teny hafatra izay nampitondranao ateto, misaotra anao tamin'ny teny izay nitoriana teto, misaotra anao tamin'izay rehetra mandre an'izao teny izao, ka hihaino ka tena hoe hakatoa. Aoka tena ny fahamarinana avy aminao sy ny fanahy masonao no hikasika ny tsirairay izay hihaino an'ity teny sy hafatra ampitaina ety, ka hitandrina ny didinao sy ny lalanao sy ny fisipikao tokoa ny tsirairay, satria izany no hafatra tena ampitaina amin'ny tsirairay androany amin'ny resaka fanompoana. Satria raha hanompo anay ka hijoro amin'ny asa fanompoana nefa tsy hatandrina ny didinao, handika ny lalanao sy ny fisipikao dia varana mikorisana avokoa ny asa fanompoana rehetra. Ka aoka tena hitandrina zay, aoka tsy hanamafy sofina, tsy hanamafy hatoka sony ny tsirairay fa tena ho tonga saina ka hiveriny ao anatrenao, hibebaka amin'ny fahotany rehetra, hiala amin'ny toetra ratsy rehetra, hiala amin'izay rehetra tsy namboleny tagnanao ao anatin'ny tsirairay avy. Ka atolotro anao ary izay rehetra nitoriako teto androany dia ho voninahitry ny anaranao, ka rosahy eo am-pony tsirairay ny teny, meo azy ny fahamarinana sy ny fahalalana, hanokatra ny masom-panahiny, hanatanteraka an'izay rehetra ho tokony ho hampitaina aminazy androany. Ka tena hoe handray am-pifitiavana, handray akasitrahana ny rehetra izay mandre ny hafatra androany, ary ny fanahinao masina no hikasika ny fony tsirairay handraisany an'izany teny izany. Ka aoka mba hampiverina ny tsirairay hiakohoka eo anatrehanao ty teny izay toriana ty androany, tena hoe ho tonga saina avokoa ny vahoaka rehetra izay maheno an'ity toriteny ty androany, tena hiverina eo anatrehanao izy, ka hifona amin'ny vadisoany rehetra, hiala amin'ny toetra ratsiny rehetra, ka hibebaka eo anatrehanao. Rakofo ny ranao masina ary zay rehetra nataonao teto, ary zay rehetra mandre ny teny koa dia hosokafanao ny masom-panahiny, handray ampitiavana, handray akasitrahana, hasiaro tegna ka hiverina soamantsara eo anatrehanao. Dia amin'ny anaranao masina indrindra no metrahako an'izany vavaka izany, mankasitraka tompo. Haleloia. Amen.
Amen. Dia izay ary no hafatra ampitaina amintsika eto androany aoka sika tena hoe izoro amin'ny asa vanim-poana indrindra fa sika rehefa kristianina dia tena hoe aza miherikerika isony torio ny filazany tsara, torio araka ny fahamarinana, mijoroa hatrany amin'ny asa vanim-poana, aza ketraka, aza kivy fa ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe aza matahotra amin'izay anirahanareo na amin'inona fa isika no hiteny fa ny fanahy no ampiteny asika. Ka noho izany aza matahotra amin'ny resaka vanim-poana, aza matahotra amin'ny resaka fitoriana rehetra fa Jesosy Kristy no mialoha lalana sika amin'izay rehetra ataosika. Ka tiako ny ampafantatra anao ho asika izay rehetra mandre ny teny eto sy ny hafatra eto dia aoka handray ampitiavana sy ampakasitrahana ary aboneo ny page izay ato amin'ny fiomanana ny an-danitra na ny amin'ny YouTube dia aoka hiabone ny page ianao anaraka sy tapaka n'ity page ity. Amen. Dia samy tahiny tompy daholo ireo dia makasitraka sika rehetra ny eno hatramin'ny farany dia ny fahasoavan'ny tompony eo aminao sy ny ankohonanao. Haleluya. Amen.